efatra amby telopolo ny voasambotra taorian'ny zava-nitranga tanosy be Elville farany teo efa nilamina ny tanàna. Ny olany Forosy sy ny Jirama no hitondran'ny kandida ajo andreny anarivelo vahaolana manokana ao Dego sy manirana ny Madagasikara. Azo farany, nainga androany ireo mpanaramaso ny fifidianana andehan'ny voalohany avy amin'ny vondrona Europeanina ary hiparitaka manirana ny nosy. Manasanao tompo-kilasy tompo-vavy anaraka ny fampahalamba-vao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabary, tsy be politika, mampivoatra miara sosialy, tsy miara Izy madimy amby roapolo oktobra, fidio ajo laharana fahenina. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiara-tsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Raha fahoaza fa milamy ty tanàna tiky Madagasikara ty misy asa. Raha fa mefa misy asa mandeha koa ty transport ty asa ty aty. Zay raha misy mpitondra tsara sy mahay mitatana mety lasa lavitra aintsika fa tsy korosofahana ohatr'izao foana. Tokony mba hisy mifandriam-pahalemana satria jalo ny vahoaka madinika. Te hiova ve ianao? Fidy io ery rajonary mampianina. Malagasy miara-miainga ka mpitondra nompo fa tsy ho topoiny. Ny zoma 5 amby roapolo oktobra, fidio ajo laharana fahenina. Aterina ny arahaba tompo-kilasy tompo-vavy amin'ity fampahalalam-baovao amin'ity tolakandro ity asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra avy hatrany no entintsika hanombohana ny fampahalalam-baovao. Tao tampon-tanànan'ny Dego ny olan'ny tanora ao Antsiranana momba ny resaka forosy sy ny vitangan'ny herinaratra ny toerana izay olana iombonana. Isan'ireo iombonan'ny faritra mahakasika izany vaovao izany. Politika mazava fa tsy kobakambava mampiavaka ity kandida ity hatreto ny fahatsoran'ny fampanantenana sy ny vina taona manoloana ireo vahoaka ireo. Tatsy Dego dia vaolana mazava sy vina azo tanterahana ihany koa moa anoentina ho ny kandida ajo Andrenanarivelo. Isan'ny mampalaza ratsy anireny vohitry ny faritana Antsiranana ity ny resaka forosy. Tsy vaolana ny fampiasana hery ho ny kandida fa ny fampitezaina sy ny fanomezana sehatra lehibe ny tanora ary ny fitsinjovana azy ireo no vaolana ratsika ny fanazavana. Misy ny olana amin'ny tanora eto amin'ny tanànany Dego tsy vaolana mihitsy eto amin'ny firenentsika ny fampiasana hery fa ny vaolana dia ny fampitaizana ary manome toerana ny tanora mba ahafahamivelatra. Zay ny vaolana tsara indrindra fa raha ifampiasa hery eto tsika dia tsy lamina mihitsy amin'ny firenena. Za dia isan'ny olona tsy manaiky mialatsiny amin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra no hoe andefasana miaramila ampandritany satria misy dahalo ary misy zavatra miseho ary samy malagasy zany tsy mifampandritany. Zay ny mampaleo tenatsika tsy sanatria akory misy kôlô eto na hoe zanatany itsika ka ho ampandrina tany. Samy malagasy tsy mifampandritany fa mitandro ny filaminana manao ny asany amin'ny mitandro ny filaminana. Isika menakavy ao anatin'ny fiarahamonina dia tokony mifampitaiza mba ho tombotsoa ny firenena, mba ho tombotsoa ny tsirairay avy. Ny fanjakana tiana apetraka zany rafitino dia fanjakana mitsinjo vahoaka, miaro vahoaka
ary mijery no avy-bahoaka tsy raharay avy fa tsy hoe ao anatin'ny fampelezan-kevitsika dia anao kobaka ambavy eto ilazany hoe rehefa lany eo zahay dia ho hitanareo tsara fa tonga dia raha misy problema na jiry eto Atsiranana ampidinina iambanimbany io volana io dia mazava daholo nareo zay le kobaka ambavy zay na hoe raha tisy jiro eto alaina iaby kitan'io dia asiana iaby tranonareo any rehefa lany zay tsy anao an'izany tsika ary tsy tokony anao an'izany satria mifamitaka samy malagasy. ajo andrenanarivelo laharana fahaenina ao amin'ny bulletin tokana tao mahitsy nanomboka tany amin'ny botratrimo ny fitsenana azy ary tao amin'ny hôpitaliny mahitsy alony aonany tamin'ny poniny distrika ity nanotrina azy ihany koa ny olom-boafidy maro avy amin'ny komina manodidina ny mahitsy famitinana ny feonany tamin'ny vahoakany mahitsy ny asabotsy lasa teo no arahantsika. Noho ny foto-dravitra samaro efa nataony ny mangarahara teo amin'ny fitantanany ny volam-bahoaka fa indrindra ny fahatokisana napetrany ho an'ireo olom-boafidy noho ny faharesendahatra ireo olom-boafidy samihafa fa mahafantatra tsara ny tontolo ambanivohitra ny kandida ajo tsy teto mahitsy ihany fa manerana ny Madagasikara no antony hanoanany ben'ny tanàna maro azy. Foto-dravitra asa vita tao amin'ny komina Matasoa navitany ny tsena vaovao koa navitany ny terrain de basket reo metony izy amin'izao fotoana izao izany dia manoana asakasandavana amin'ny président iazo zay na molatsy présidence dia président zay amin'ny amin'izao fotoana izao. Navitana trano fanampina sujet terrain de basket dia nisy koa tolotanana tamin'ny fikarakarana ny birao. Nay manokana moa dia nanome lycée efatra roana izy tao koa ny terrain basket. Navity izy terrain de basket eo anivon'ny commune, navity CEG. Iny ny fananoana anay ka dia toananay hatramin'ny farany ary nitsodranao sy tanteraka izany zay ho tonga amin'ny toerana fa hita hoe olon'ny asa izy ary olon'ny fifanakaloza-kevitra. Izy zany dia tsy mijery hoe commune lehibe na kely. Izy koa tsy mijery hoe commune atoko politika izy amin'ny amin'ny commune fananaovany daholo tsy manavakavaka mihitsy izy. Mpanao politika sy vondron'olona maro no resy lahatra sy mitovy hevitra amin'ny fampandrosoana tiana hoentina eto amin'ny firenena saingy nahatsapa fa voasakatsakana hatr'izay no tonga niara-dia tamin'ny kandida ajo tamin'ny fitsidiny ny komina mahitsy. Teo amin'ny kianja izay isany foto-dravitra sanataon'ny kandida ajo fony izy teo amin'ny fitantanana ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no niandrasan'ny vahoaka azy. Mba hitohizan'ny fampandrosoana efa nentin'ny kandida ajo no antony ny hiritsahany filoham-pirenena. Fampandrosoana mitsinjon'ny vahoaka ary tsy fampanantenana fotsiny ihany fa ny asa efa vita no nentin'ny nandresy lahatra azy ireo. Efa nanomea, efa niasa, efa profitiavana ho antsika vahoaka tamin'izay niasa nataonay fa tsy mila ohatran'ny sasany hoe rehefa tonga eo dia ampiadaniko ianareo anaovako an'izao ianareo atao an'izao efa nanao ary mbola hanao bebe kokoa raha sinakitsika menakavika dia raha ohatra efa mahatsapa ianareo fa isika rehetrarehetra ao miaraka nafaka mampandroso amin'ny Madagasikara dia arotsay vatony ajo fa isika menakavy dia tsy maintsy mandresy Madagasikara mankasitraka e. Taoriany aonany tamin'ny vahoaka ny tsidiny kandida ajo ny hôpitaliny mahitsy ity hôpitaly ity izay hôpitaly filamatra na hôpitaly de référence eto Madagasikara. Fandidiana 10 farafahakeliny no atao hoe isan'andro tsy mifanaraka amin'izany intsony anefa na ny foto-dravitra samisy na ny isan'ny dokotera ao an-toerana. Sitrapon'ny tompo devant témoin ataoko prioritaire amin'ny réhabilité an'ity. Ny farina tamin'ny fionan'ny kandida ajo tamin'ireo mpentanana marobe manohana azy izay noterany manokana noho ny fijoroany ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida ny MMM ny asabotsy lasa teo tao mahitsy. Noho ny zava-bitany sy fimanantenana nataony dia marobe ireo resy lahatra taoriana ny fionany tamin'ny kandida ajo indrindra fa ny fandarana asany. Zavabe zato isan-jato petsaka ny zavatra efa nataontaon'ny komina anay vao maky izy reo fitondrana tsy fantantsony karama metre frame mijaly metre frame embolana tsy mahazo karama zay nampanantenany teo raha vao tonga fitondrana izy mandray karama metre frame zava-dehibe zany indrindrandrindra koa mifampidirana ny ankizy rehetra hianatra ampianarana tsy mandoa vola tsony. Lui zao hoe le fandriam-pahalemana fampianarana fahasalamana zay zany ny voalohany indrindra dia resy lahatra fa io resy lahatra tamin'ny kabarina tao amin'ny radio sy ny toko télé fa fampianarana amin'izao dia tena privé normalement tsy misy tony
tany ofaina tany kanaovana fa ny hôpitaly vidina ny sekoly lafo be ka lavitra mihitsy ny programme man atoky anazy ary tonga dia sura fa izy sady bôkôsy izy no navita zavatra betsaka teto amin'ny firenena ny moasisianny atsika roneny maro ireo candidat zay tonga teo fa tsy mba nalala mitodika najery an'ity terrain ity akory nefa zaho vao nitsampako tao anatin'ny fahatanorako zay firy taona moa tsika ngazan'ireo olona tsy mba nity an'ity firenentsika ity nefa dia mbola tsy teo amin'ny fitondrana akory ery izy efa namboariny zao terrain mainty zao faly be zany ny fonay a dia tianay fotoananay mandrakariva izy tratry ny herinay eto mahitsy izy zany zao hitako fa hoe avita an'le asa atao eto amin'ny firenena mba hampilamina ny tany sy ny fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy zao dia fampandrosoana ny eo amin'ny sehatry ny asa zany araka ny voalazany hoe mety olo tanana ny tanora izy ahafahan'ny tanora mampandroso ny firenentsika izy zany zao candidat mbola voalohany izy fa mbola tsy mitondra teto amin'ny fitondrana mijery madinga izy raha ny fijerenay azy zany amin'ny fijereko azy manokana zany mijery madinga zany izay madinga ty ambanivohitra azo antoka zany izy eo amin'le anova ny firenena mba izy koa moa ty tanora raha teo izay mbola tanora tsara mihitsy eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana kosa indray dia nanainga androany maraina ireo mpanaramaso ny fifidianana avy eo amin'ny vondrona eoropeana 770 izy ireo no niainga tetsy amin'ny ibis akoron-drano tamin'ny 9 maraina androany izany hoe roa isaky ny faritra ifantoka amin'ny fanaramaso ny lafin'ny teknika ireto vahiny ireto raha ny fanazavana azo andrano maraina teny ampiangana izy ireo fantatrara fa eona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra lehany avy ireto ampanaramaso ny fifidianana ireto tsy iankina ihany koa moa ny asa izay ataon'izy ireo fa maleo tena tanteraka amin'izany fanatanterahana ny asany izany avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no anomana ny fahatongavan'ireo mpanaramaso ny fifidianana hafa avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ifantoka amin'ny resaka teknika ny votoantin'ny asa fanarahamaso ataon'izy ireo fanadihadiny. On attend des rapports surtout très techniques en matière électorale. Donc, est-ce que tous les bulletins de vote sont arrivés à destination? Est-ce que les préparatifs sont fins prêts pour la journée électorale? Est-ce que les autorités coopèrent bien? Comment ça se passe? Est-ce que la situation sécuritaire permet réellement la journée électorale? Et voilà. Quel sera l'impact de leur rapport sur la tenue de la bonne marche des élections? Alors leur impact est toujours très relatif parce que ça dépend en fait des autorités locales, ça dépendra ce qu'ils vont en faire. Donc nous on fait un travail très technique et ensuite il appartient aux autorités nationales de décider si elles vont en tenir compte ou pas. Donc on espère que oui, bien sûr, c'est l'objectif. Et sinon bien sûr ce que l'on espère c'est que les élections se déroulent sereinement, que les personnes aillent ou non voter selon leurs souhaits et que tout se déroule pour le mieux pour Madagascar. Leur rapport Alors, normalement, dans le cadre des missions d'observation électorale de l'Union européenne, 48 heures après la journée électorale, on va diffuser ce que l'on appelle la déclaration préliminaire. Donc, ça sera les premières impressions par rapport aux informations qui seront remontées du terrain. Et environ 1 mois ou 2 mois après l'ensemble du processus, on va publier et partager avec tout le monde un rapport plus général qui portera sur l'ensemble du processus et qui donnera ensuite des recommandations à court terme et à long terme afin d'améliorer ou pas tout ce qui concerne la matière électorale. Izay mahakasika iny vaovaon'ny fifidianana iny fa ijeriny zava-mitranga tsy hanosy be indray isika mivantana ao amin'ny antsoataribe eo moa ny colonel Ivan Razanakoto izay tompona ndraiky ny gendarmerie any antoerana raha ny fanazavana azy azo dia efa misy ireo voasambotra tamin'ny alalan'ny sary izay hita moa tamin'ny internet no nahitany ny gendarmerie ny sarin'ireo olona izay nosamborona ireo amin'izao fotoana izao ary mon colonel izay ao amin'ny antsoataribe eo ianao aiza ho aiza zao nitoetra raha ny hanosy be firy no voasambotra na eno zay fa efa misy maromaro izany amin'izao fotoana izao. Sambotra moa zany mbola nécessité de l'enquête efa misy 430 fa rehetra hoe midika hoe ireo jiaby no narafa tsy mbola manao fanadiadiana am'izao dia efa misokatra amin'ny misokatra ny tamatiny preuve satria zay zao efa mba nahita ina moa ty support maromaro
amin'ny alalan'ny sary afatarana le tena nandray anjara mavitrika tamin'ny reny zavatra reny tamin'ny inoty fiataky fanasiana kazerna fandrobana fanakanana lalana fahafatesan'ireny vazany orana reny ny gasy iny de fatin'le zazakely izay tena iny moa zany ny mobily voalohany natontan'le zavatra miseho taty. Manao ahoana kosa mon colonel ny tandrona sy hitazomana izay filaminana ao Anosy ao amin'izao fotoana izao? Mbola misy hercule arany tongavanay dia efa malalaka ny lalana mandeha jiaby mizamiza misy voasakana. Misy epetran'ny raisina moa dia nahatongavanay élément de renforcement zany alohan'ny voalohany dia natao andraikitra voalohany ny ampilamina ny tanàna tamin'ny alalan'ny surveillance renforcée ny faritra rehetrarehetra. Ny élément zany dia ny fakana ny renseignement amin'ny lafiny rehetra dia fiandrasana ny site touristique izay atana étrange be reny izay mitaitaina amin'ny sangany ny zavatra iny zany dia fametrahana koa ny couvre-feu manomboka amin'ny raika amin'ny sivial ka hatramin'ny efatra maraina. Ny antony iny moa zany dia ampalalaka tsara ny asanay izay sarotra hanamora ny asanay zany. Fa rehefa hitanay fa amina tsara dia mety hiala ihany zany couvre-feu zany. Sady amin'iny koa zany mba tsy vezivezen'olo trafy manararaotra toezara efa misy. Voalaza tompoko fa misy mpanao gazety ny samborona tany an-toerana malaza ihany koa fa misy idirana toera raha politika ity raha ity manahoana ny mahakasika izay? Ya, misaotra dia fanontaniana. Tsy marina le hoe misy mpanao gazety hoe voaroy amin'ny raha ty na voatasotaso zany tsisy an'izany na anakay ato. Au contraire, fa ny mpanao gazety dia inonay koa ny vaovao fa ny zavatra mampalahelo fotsiny misy ny mpanao gazety mandainga tsy zavatra marina ny lazainy fa mandainga betsaka. Misy hoe mikorotana nosy be afaka mandeha ny fivahiny dia tsy marina zany fa dia mandeha ny olona ary mahatsiaro fa en sécurité zany. Fanontaniana faharoa misy raharaha politika ve mety tafiditra anatin'io azo eritreretina satria misy hainao manjery taty Anosy be no manao incitation ny vahoaka fa hoe tsy fandraisan'ny fanjakana ndraikitra no nahatonga ny raha iny. Amin'izao zany dia fanambonamborana tsy ara-dalàna no ataony force. Zay zany ka manentana ny vahoaka ho tonga saina ohatran'izay zany fa fantatro tsara tsy tadidiko tsara le tena phrase fa ohatran'izay le zavatra tiany atao. Dia zay zany no ahitana hoe misy endrikendrika politika ihany ny ao anaty ohatran'izay zany fahitana azy zany. Isaorana ny colonel Yvan Razanakoto nitondra ny izay makasika ny zavantranga tatsy dego izay izy moa de commande ny groupement ny diana ao anivon'ny gendarmerie ny tondra ny fanazavana teo. Fa ny tranga mahatonga ny fitsoahana miala tokantrano eto Antananarivo dia saika vokatry ny karazana herisetra 5 manomboka amin'ny herisetra ara-tsaina izany hatramin'ny ara-batana ka miatraika amin'ny fiainana iray manontolo. Tranga iray no entina amintsika amin'ity fanadihadiana ity, tranga iray izay ahitana taratra ary hitoviany ny tokantrano sy ny mpiara-monina maro. Raha antsika ny fanadihadiana. Tsy voaresaka firy ny herisetra ara-tsaina raha tamin'ny ara-batana izay hita maso amin'ny fahavoazana ilany arany. Olana goavana nefa izany amin'ny fandrindrany fiarahamonina
raha ny fandiniany manam-pahaizana antony mahatonga ny 10% ny herisetra ara-batana amin'ny andavanandro eo amin'ny mpiavana, ny herisetra ara-tsaina, ny ainga amin'ny taimbavy, ny teny tsy voahevitra, ny teny ratsy sy ny opa samihafa amin'ny fotoana isian'ny fifamaliana na ny tsy fitovikevitra. Ohatra iray ny manjoa azy mianaka ireto izay manaraka fanohanana ara-tsaina eny anivon'ny SPDTS. Nilaozany vady ny ramatoa ity ary tsy afa-mianatra ny zanany. Tsy misy ny fanampiana entin'ity raim-pianakaviana ity taorian'ny rombava. Atao matetika ilay mandozanay dia rehefa fatao matetika moa ilay izy dia sady mila vanina izy no ao anatin'ny famamona izy no mila vanina aminay. Safady izy zany tsy mety amiko raha tsy izy ilay famamo iny dia ity zazy ity foana dia davy no entiny. Nisy fotoana io zazy io folaka ny tanany dia mbola mivonony ihany. Izy efa te hiala aminay zany dia mbola mivonony ilay zazy. Nefa ao anatin'izay zavatra toin'izay izy sady tsy manome fanampiana anay no tsy mijery an'ilay zaza. Nefa ilay zaza indrindray zany rehefa ohatra hoe tsy mahita anazy dia mitady anazy. Zany efa mba niteny anazy zany hoe mivola ho ilay zaza natso anazy tsy manome izy fa niteneniny fotsiny hoe zaza tsy misoratra amiko ianao izy fa rehefa tsy velona dia tetitetehony anzy dia andray ora zany tetitetehony anzy dia aleveny. Eo amin'ny 7 taona eo ity ankizivavy ity amin'izay taonan'izay raha tolalao sy fianarana ary fialamboly no mety amin'ny fivoarany sainy efa milanja ny vesatry ny taimbavana taondray ny ihany koa izy. Manina za tetete aminanjy dia rehefa tsy velona dia aleveny. Fa nanenina ireny kapohany tamin'izay nanenina aky fataoko izay nankapohana anahy. Ngana sao dia nanao zavatra tsy teny tsy nanao tamin'ny tantanako volako teny. Firy ny ankizy toa azy eny amin'ny fiarahamonina tombanana fiainan'ny tokantranon'olona ka tsy tokony hidirany hafa izany matetika. Mananjoa nefa ny ankizy ka misy ireo dingana afaka atao mahalona izany. Samy afaka mandray ny andraiky ny manodidina ny ankizy, ny ray aman-dreny eo amin'ny fiarahamonina mahalona ny herisetra mianjady ny ankizy latsaky ny 12 taona. Kanefa misy karazany anankiroa zavatra atao. Ny atao voalohany raha ianao ny iarany raha ankizy ianao ka iaran'izany dia afaka manao ny atao hoe signalement na fanairana. Azo ny ankizy atao manaitra ny mpitsara, ny polisy, ny gendarme, ny procureur na ny mpitsara ao anatin'ny parquet ihany koa na ny eny fokotany izay mariaketona fa fokotany dia tsy manana zo manao raharaham-pihavanana mikasika an'ireny hoe acte pénal ireny. Raha ianao indray ny mahita dia afaka ihany koa ianao manao fanairana mitovy amin'izay zavatra izay ihany. Raha zanako indray ny arany dia manao ny atao hoe fitoriana ianao na plainte eny amin'ireo ivitoerana ireo ihany koa. Mandray olona 700 eo isan'andro ity ivitoerana ity. Ny ankizy sy ny vehivavy no tena hiarany herisetra ao tokantrano ary ahitana karazany 5 izany. Ny fampiasan-kera ao tokantrano no anisan'ny miteraka fiantraikany eo amin'ny tsirairay sy eo amin'ny hoaviny. Manomboka tatoaty ihany koa misy ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy izay mandalo eo anivon'ny SPDTS. Izay ny vaovao mahakasika ny vaovao ara-piarahamonina iny fa toizantsika kosa amin'ny lafiny ara-toekarena ny fampahalalam-baovao. Miparitaka amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy manodidina ny mangazo rehefa tonga ny mitsena na nosy be. Samy be mpanjifa hatrany moa ny mangazo kapakapa izay anaovana provende na ireo fina ny mpanjifa indrindra ireo tantsaha mpanao biriky na ihany koa ireo mpivarotra. Ho an'ny mangazo efa masaka indray dia mandeha hatrany ny tsena ary mahazo hatrany amin'ny 2 alina ariary izy ireo ao anatin'ny ray andro ary manodidina ny 500 ariary kosa ny kilao fanadihadiana. Mijanona ho mpamasatrany ny mpivarotra mangahazo ao amin'ny tsena na nosy be manodidina ny 10,500 na 7,500 eo ny iray kilao rehefa amin'ny fotoana tahaka izao indrindra ho an'ny ankohonana manana farim-piainana ambany na antonony. Araky ny famaritan'ireo mpivarotra azy be no mividy mangahazo maina. Amin'ny kilao no akan'ireo tantsaha na koa ireo mpanao biriky ny mangahazo maina izay manao izany ho sakafo. Jivanazy zao le mpanao biriky reny dia ny tantsaha ny anabavoatra reny zao tena mpanjifa azy. Mangazo zao no tian'ny olona indray zao mangazo. Amin'ilay izy mora vidy mantsy dia tian'ny olona. Le mangazo somary malamalama ohatry reny zany tian'ny olona. 10,500 ny vidiny. Fa le olona maka dia mivarotra na miarakela trano, lena miarabe reny, mpandro. Mpandro andro mivarotra reny zany.
Asa-pivelomana iray manontolo araka izany fivarotana mangahazo maina masaka iny rehetra eny. Isan'ny mivelona amin'izany ity ramatoa iray ity. Mamelona ny zanany folo menadany ny vola azo amin'ny varotra mangahazo maina masaka ka miankina amin'ny tsena isan'andro izany. Kokisina dia ahazona dia vela ho maina. Dia ny ray izany va iny izy voadina iny dia vasina dia andrahoana. Izay mahasamy hafa azy. Arakaraka ny tsena tompona indray tsy isy tsena moa. Indraindray izany raha mba mety ny tsena dia mba mahazo any amin'ny 2 alina any izy no vilany. Isan'andro. Indraindray latsaka rehefa tsy isy tsena. Rehefa hoe zany rehefa tsy isy tsena eo amin'ny 5 arivo sy 2 alina eo. Mahatratratra amin'ny 10 mpanjifa kosa no mividy eto amin'ny Fredy rehefa mandeha ny tsena. Ireo mpimandalo sy ireo manodidina no mpividy. Sakafo atoandro na eny antsefatsefaneny izany. Any anosy be zany izay maka mangazy dia 7 kilo isan'andro no alaina. Mpanjifa be da be zany mihinana eto aminay. Eo amin'ny arakaraka ilay izy fa 10 olona zao ndray vilany. Eny anosy be avokoa no akananetana. Piompy manao provende kosa no maka an'ireo mangahazo maina kapakapa antaona eto. Misy karazany roa no mangahazo maina. Eo ireo malamala fihinan'olona, eo ireo fanao sakafom-biby izay mandeha hatrany mandavataona. Amin'ny fotoana fandanana eo an'ilay juin juillet, so izao tsy mandeha. Ilay avadika provende fa resaka hoe mihinana fotsiny izao amin'izao misy aloha tsy dia misy ilay avadika provende. Efa mahitana ohatr'izao zany nefa lohataona. Misy tambariny misy amin'ny taonina. Mila provende ilay aka amin'ny taonina zany. Dia kapakapa zany fa ilay omihany samy mandeha daholo ilay izy zany. Na ilay tsara na ilay kaiky angosy. Misy tany 20 sy 2 tany apoty. Dia izao efa 10 sy 3 zany dia tsy maintsy mampakara ohatr'izay satria mbola plus frais ilay. Ho an'ny mpivarotra iray mety halafatra amin'ny mangahazo 20 taonina isam-bolana rehefa tena mandeha ny tsena. Tsy misy ny olana eo amin'ny fanafarana ny mangahazo avy any amin'ny Tsimonosy sy ny Mitandrozotra mihazo ny lalam-pirenena fahafito iny kosa ireo mangahazo tonga eto an-drenivohitra. Raha ny tantara tamin'ny taona 7 amin'ny 700 isika no nanondrana mangahazo maina niazo any Europa hatramin'ny taona 2 amin'ny 700 tamin'izany fotoana 4 amin'ny 30 taona no naondrana. Izay ihany koa no mamarina ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity tolakandro ity. Tompoko kilasy tompoko vavy ny namana Andrena Arsondray no hiaraka aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny 7 ora apetraka ary ny mandrapitafa mandrapeona tompoko kilasy tompoko vavy.